mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika ry havako tratra ity alatsinainy 10 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ny sambana sekololahady foibe ry havako antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko fahatelo, Kolosianina toko fahatelo 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ianareo mpanompo maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana io maso tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo, fa tsy ho an'ny olona. Satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahan-tavan'olona. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ary na inona no ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo, fa tsy ho an'ny olona. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo, fa tsy ho an'ny olona. Hafatra ho an'ireo mpanompo tany Kolosy no zara-mofinaina ao antsika ry havako. Ny mpanompo tany Kolosy ry havako malala satria ny Kolosianina nandratan'i Paoly eto, mbola any am-pigadrany Paoly no manoratra ho an'ny Kolosianina eto, ary tany Kolosy izay firenena amin'izao ankehitriny izao moa dia Turquie izy, faritra misy an'i Turquie iny, faritra izay mbola nisian'ireo andevo be dia be tamin'izany fotoana izany. Na olon-tsotra koa, satria nisy rafi-piarahamonina tamin'izany fotoana izany, nisy ny ataontsika hoe ireo citoyen, ireo olona izay nanana ny naizy azy, nisy kosa ny olon-tsotra, ny vahiny, ny mpanompo na ataontsika hoe ny andevo mihitsy ara, izay maro anisa tany Kolosy, ary maro tamin'izy ireny koa aza no tonga kristianina. Dia nanafatra ho an'ireny manokana Paoly rehefa avy nanafatra ny vehivavy izy, nanafatra ny zanaky, nanafatra ny lehilahy izy, dia nanafatra manokana ho an'ny mpanompo. Nahoana ny mpanompo no nafaran'izy ireo, no nafaran'i Paoly manokana? Ny antony dia satria tazan'i Paoly fa hiara-mitsindy azo lena izy ireo. Zay ny voalohany. Betsaka tamin'ireo mpanompo ireo no niara-nitsindry azo lena, niara-nitsirariny tamin'ny herisetra ny mpampiasa azy, tamin'ny fitondran'ny mpampiasa azy izay nampijaly azy. Fa ny faharoa dia nanoratan'i Paoly manokana koa eto ny mpanompo, satria fantatry Paoly tsara fa kitro ifaharan'ny toe-karena izy ireo, kitro ifaharan'ny asa izy zareo ny miasa, zareo ny mampandroso, ary zareo no ataontsika hoe farany mihitsy tany amin'ny antanan-tohatra mampandeha ilay milina ny toe-karena. Ka dia nanoratan'i Paoly manokana koa izy ireo. Nanoratan'i Paoly manokana koa izy ireo noho ny lafin-javatra hoe tsy hoe kitro ifarana ihany, na koa hoe fa tiany Paoly no ampivoatra ny fiainana ho amin'ny tsaratsara kokoa. Tiany Paoly ny ampahery azy misimisy kokoa. Tiany Paoly mba hivoaran'ny fiainana ho amin'ny tsaratsara kokoa. Dia tandrify antsika amin'izao taonjato faha 20 zao mihitsy, tandrify antsika aty amin'ny tany manitra izay tratra nitsindry azo lena, tratra nitsirariny, miady mafy mba hanana fiainana tsaratsara kokoa, ary miady mafy mba hivoatra ny fiainana. Tsy misy hafa amin'izay mety ho mahazo ny tany manitra ankehitriny mihitsy no ity mahazo ireo mpanompo tany Kolosy tamin'ny fotoan'andro ity. Fa ny 20 ary dia manazava Paoly manao hoe izay ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana ny marina kokoa, izay rehetra ataonareo ataovy amin'ny fo.
tsy tena misy hoe amin'ny fo loatra le izy raha jerena ny tena andratany polesa amin'ny teny grika fa ekpsyke zany hoe tsy tena hoe amin'ny fo fa psyke a dia nazahoana teny hoe psykôlôjia lay fofonain'Andriamanitra lay tongoarina amin'ny fanahy mihitsy zay lay psyke ekpsyke eto Saint Paul a tsy misy mihitsy ao hoe fo fa toy ny milaza manao hoe ataovy amin'ny fanahy nareo rehetra zany hoe toy ny teny Paoly eto manao hoe izay rehetra ataonareo na inona dia ataovy amin'ny fanahy nareo manontolo ataovy amin'ny fanahy nareo manontolo aseho lay maha olona feno anareo zay le psyke aseho lay maha olona feno anareo aseho lay herin'Andriamanitra ao anatinareo eo am-panaovan-javatra lay fanahin'Andriamanitra lay fofinaina avy amin'Andriamanitra aoka hivoaka daholo hoe ekpsyke hivoaka daholo aoka ho aseho ety ivelany mihitsy lay herin'ny fanahin'Andriamanitra lay herin'ny fanahy masina lay herin-tsaina ao anatinareo rehefa manao zavatra ianareo zay natonga ny efa heviteny lay hoe amin'ny fo fa ny ao an-tsaina zany de ny hoe ekpsyke de milaza hoe lay fofinaina zany a zay maha olona ny olona ilay herin-tsaina zay maha olona ny olona de tokony aseho mihitsy eo am-panaovana izay zavatra rehetra atao na amin'inona na amin'inona raha ohatra ka mandroso isika metraka fanontaniana manao hoe ary inona ny hevitry ny teny hoe ary na amin'inona na amin'inona ataonareo de ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy amin'olona de inona ny toe-tsaina voalohany indrindra de zao resahantsika teo atao amin'ny fitiavana na inona ataony hevitry ny hoe atao amin'ny fo na atao amin'ilay ekpsyke de zao atao amin'ny fitiavana menomenina mandrakariva ireo mpanompo reo satria tratry ny Tsindrazo lena izy tratry ny tsirariny izy nandray mitondra ny mafy izy de afarany Paoly manokana manao hoe ataovy amin'ny fitiavana de mahasambatra anao lay zavatra ataonao mampisy fifaliana anao io asy io satria miasa mafy reo mpanompo reo miasa mafy izy ireo miasa mafy isika indraindray de mampisy fifaliana atsika amin'ny asantsika de zao hoy Paoly manao hoe ataovy amin'ny fitiavana zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana zay le atao amin'ny fo rehavako am'izao andro ankehitriny zao ohatrany tsy de tena tsapatsika intsony zany hoe miasa ampitiavana zany fa ndraindray ataotsika toy ny corvée ho toy ny asa tsy ampitiavana toy ny zioga toy ny sazy aza ndraindray ny asa ary rehefa eritreretinao toy ny sazy ny asa eritreretinao toy ny zioga ny asa fa tsy tao ampitiavana dia mandrakariva tsy miteraka fahasalamana fa ndraindray raha miteraka areti-tsaina miteraka areti-po miteraka fikorontanan-tsaina miteraka stress mihitsy aramonda indray ny zavatra ataotsika rehefa tsy ataotsika amin'ny fitiavana eto Paoly any de te hitaonantsika manao hoe ny asanao anio ny asa ataonao anio na asa fanompona io na asa any amin'ny toeram-piasana io na asa fitadiavana io de zao ataovy amin'ny fitiavana ataovy amin'ny fitiavana toy ny ho an'ny tompo hoy Paoly zany hoe eritrereto io asa ataonao io fa asa ataonao an'Andriamanitra asa ataonao an' Jesoa de ataovy hoe mijery anao Jesoa eo am-panaovana an'io asa io raha manao zaridaina ianao raha manjaitra ianao raha mivarotra ianao raha miasa eo am-pototry ny ordinateur ianao raha miasa any an-dakilasy ianao raha manao asa tanana ianao de eritrereto hoe mijery anao Jesoa zao ary miandry an'io asa ataonao io izy mitsara an'io asa ataonao io izy inona ny mizana voalohany inona ny maridrefy voalohany andrefesan'i Jesoa an'io asa tolotra ho azy io ny fitiavana ataovy amin'ny fitiavana ary lay asa hoy Paoly na inona ataovy hoe an'Andriamanitra le izy tsisy heviny mantsy raha zavatra ho atao an'Andriamanitra kanefa tsy atao amin'ny fitiavana Andriamanitra tsy inona rehefa nanao zavatra ho antsika de nanao zavatra ho antsika olombelona so antsika zanany tamin'ny fitiavana tsy niteren'Andriamanitra raha nahary tongotra aman-tanàna antsika tsy niteren'Andriamanitra raha namela antsika tao amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesoa tsy niteren'Andriamanitra raha namonjy antsika tamin'ny lalana sarotra zay nilalovantsika de tsy niterena izy
fa nanao zany ampitiavana. No zany dia miandro fitiavana amitsika Andriamanitra. Zay mahatonga an'i Paoly eto manao hoe amiasy ianao anio, manao zavatra ianao anio de zao eritrereto hoe ataonao an'Andriamanitra eo. Eritrereto hoe eo Andriamanitra mandray lay vokatra na lay zavatra ataonao. Ary eo Andriamanitra mitsara izany asa zany. Azany asa zany rehefa ataonao amin'ny fitiavana dia handraisanao valiny. 14. Fa ny faharoa zay ataontsika hoe ekpsyke na lay hoe atao amin'ny fo manontolo na atao amin'ny fanahy manontolo mihitsy dia asa tao amin'ny fifaliana. Asa tao amin'ny fifaliana. Zany hoe tsy asa tao anatin'ny fahakizitinana akory na asa tao anatin'ny fimenomenomana. Io asa ataontsika io zany na inona mihitsy ataontsika. Tsy hoe fanompoan'Andriamanitra ihany fa ny fameloma tena zay rehetra ataonao anio de ataovy amin'ny fifaliana. Ataovy amin'ny fifaliana satria Andriamanitra ny manome anao fahafahana manao anio asa io. Asa mietrehitra manao hoe za nge mandeha ho azy raha ohatra ka salama afaka miasa androany, za nge mitandrina fahasalamana, za manao rariny mihitsy raha afaka miasa, tsy ry havako malala. Tsy avy aminao no ahafahanao miasa fa avy amin'Andriamanitra. Ary matoa tian'Andriamanitra omen'Andriamanitra tombon'andro anao de tiany mbola hiasa. Noho zany de misaoran'Andriamanitra miasa. Andriamanitra tia miasa Andriamanitra ary miasa rahateo Andriamanitra. Amin'izao tsika miresaka zao de mbola miasa Andriamanitra ny soratra masina, miazona izao rehetra zao amin'ny fahendreny Andriamanitra. Miaino ny vavaka ataontsika Andriamanitra, mandamina izao rehetra zao amin'ny fahendreny Andriamanitra. Ho Jesoa ndraiky miasa, za miasa. Ary Andriamanitra miasa ao antsika de miasa amin'ny fifaliana ry havako. De tiany tomponao hiasa am'izay rehetra ataonao anio, aza eritreretinao hoe atao an'ny olona io. Fa raha ataonao eritreretinao hoe ataonao an'ny olona io, ho an'ny mpampiasanao na ho an'ny manodidina anao de zao kivy ianao. Satria mety le olona mety tsy mahay mankasitraka, le olona mety tsy mety afa-po am'izay ataonao, le olona mety mialina ndray koa raha am'izay mety ataonao. Fa i Paoly miteny hoe aza ny olona ny jerena. Fa raha ny olona ny jerena de zao tsy ahazo valiny ianao. Fa ataovy toy ny an'Andriamanitra lay asa. De ataovy amin'ny fifaliana ary le izy. Mifalia ry havako. Rehefa mbola afaka manao zavatra, rehefa mbola afaka miasa ny tanana, afaka mieritreritra tsara ny loha, afaka mbola mandeha ny tongotra, afaka mbola mitondra soa ho an'ny hafa, afaka mieritreritra soa ho an'ny manodidina de zao mifalia. Zany hoe eto ny dikany tena manao hoe izay rehetra ataonareo dia na inona de ataovy toy ny ho an'ny Tompo, ataovy amin'ny fo de zao ny faharoa lehibe hevitra zay. Tsy amin'ny fitiavana ihany fa ataovy amin'ny fifaliana. Fa ny fahatelo ny hevitra iny avako malala de zao koa ataovy tsara. Ataovy tsara mihitsy. Zany hoe sady ataonao mpitiavana le izy, tsy menomenomanao no ataonao amin'ny fifaliana. Fa ny fahatelo de zao ataonao tsara le izy. Zay rehetra atao de atao tsara. Andriamanitra raha nahary ny olombelona de hoy ny boky Genesisy manao hoe de Andriamanitra ny teny manao hoe ny boky Genesisy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra zany rehefa vita ny olombelona. Ary isaky ny nahavita dikan'Andriamanitra ao amin'ny boky Genesisy nahary ny zavaboary sy ny tany sy rehetra eo aminy dia ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Hoy ny mpanao salama manao hoe tsara Andriamanitra sady manao ny tsara. Noho zany zay rehetra ataonao na inona de ataovy tsara. Satria toy no ataonao ho an'Andriamanitra. Lay tsara eo efa andresantsika dia tsara amin'ny lafiny moral, zany hoe mendrika, ary tsara amin'ny lafiny kalitao, kalosy, tsara jerena. Noho zany dia miavaka mihitsy eto ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa manao zavatra izy de manao zavatra tsara. Tsy manao zavatra kitoto, tsy manao zavatra zara vavita, tsy manao zavatra petatoko, tsy manao zavatra vonjy-davanandro, satria zany rehetra zany de hitantsika amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ankehitriny. Fa rehefa ataonao amin'ny fifaliana io asanao io,
rehefa ataonao amin'ny fitiavana io asanao io, rehefa ataonao tsara io asanao io de zao ataovy toy ny any Jesoa de azahoanao valiny io. Ary le valiny tsy voatery le olona mampiasa anao, tsy voatery le fiarahamonina mampiasa anao, tsy voatery le rafitra mampiasa antsika, tsy zay akory no anome ny valiny, fa Jesoa no anome ny valiny. Mety tsy hitan'le olona mihitsy ary zany fiezahanao mba hanao asa-pitiavana zany, ndray mety toy ny miasa jamba-rafozana, toy ny miasa jamba-rafozana sika. Ka za nge tsy hita, za nge tsy hita, tsy zay Andriamanitra nge tsy hoe mahita atsika. Noho zany de tsy tokony ho kivy mihitsy isika fa mamaly fitehintsika Andriamanitra. Satria tsika miasa am-pitiavana, miasa am-pifaliana, miasa aminao zavatra tsara. Fa ny faefatra farany, raha ohatra ka miteny tsika manao hoe zay rehetra ataovy de na inona de ataovy toy ny ho an'ny Tompo, dia ny faefatra de izao: ataovy ao anatin'ny faharetana. Ataovy ao anatin'ny faharetana mba maharitra. Mba maharitra. Tsy hoe manao zavatra tsara androany de ny ratsy mova tsotra ny zavatra ataontsika malagasy reny. Rehefa manao zavatra tsika malagasy malaza mihitsy io eran-tany, dia rehefa maka échantillon tsika na maka singa aseho de zao tsara amin'ny voalohany de meratsy. Ary to zany mihitsy ny manamarika indraindray ny asa tanana, tsy tena ampy fiezahana, tsy tena marina kokoa tsy maharitra, tsy mahavita manao zavatra mitohy maharitra. Hitantsika amin'ny andavanandrontsika zany. De eto ahitsy ny Paoly zay toe-tsaintsika tsy mba maharitra manao zavatra tsara. Fa raindray miova manao restaurant de tsara le sakafo de aveo meratsy. Tsy ao anatin'ny 2 taona 3 taona de lasa ratsy le izy. Na asa tanana hafa na magazay io na inona de ndraindray tsy tena tsy vatantsika lay manao zavatra tsara mitohy. Eto dia ny hevitro teny io manao hoe zay rehetra ataonareo de zay rehetra na inona ataonareo de ataovy toy ny ho an'ny Tompo, dia ataovy tsara, de ataovy am-pitiavana, ataovy am-pifaliana de zao mahareta manao zany. Mahareta manao zavatra am-pitiavana, mahareta manao zavatra amin'ny fifaliana, mahareta manao zavatra tsara. Tsy hoe amin'ny voalohan-dohany ihany de miova rehefa aveo. Ary izay toetra zay nge toetra tian'ny Tompo nanefena ny zanak'Israely tany anefitra nandritry ny 7 taona. Tiany mihitsy ny zanak'Israely hanapaharetana amin'ny fanaovana zavatra tsara, hanapaharetana amin'ny fanaovana zavatra mentrika. Ary dia eto de ireo mpiasa tanana, ireo zay tahaka atsika amam-potoana ankehitriny, tiany Paoly atsika tsy hikery soroka fa hiezaka mihitsy am'izay ataotsika mba hanao zavatra tsara, ary hanao zavatra maharitra, hanao zavatra toy ny ho an'i Jesoa. Raha manao zavatra ho an'i Jesoa ianao ve dia mitazana anao ao Jesoa dia afaka adiny indray de lasa ratsy le zavatra ataonao. Fa tian'ny Paoly manao hoe am'izay rehetra ataonao de ataovy tsara. Ny akon'io rehefa malala teo amin'ny tantaran'ny fotom-pinoana sy ny tantaran'ny vavahana protestanta dia lay fanomezana toerana antsoina hoe asa. Ny protestant dia isan'ny nanome toerana ny asa. Nisy fomba fiteny manao hoe il n'y a pas de sot métier, dia izay milaza hoe ny asa rehetra de tsara avokoa, ny asa rehetra de mendrika avy. Zany hoe ny asa rehetra rehefa ajainao, ny asa rehetra rehefa ataonao ampahamendrena sy ampitiavana de manome voninahitra sy manaja anao. Ny protestant no isany ataontsika hoe nanome toerana ny asa, nanome toerana ny fiezahana, ary nanomboka tamin'ny taonjato faha 16 nge no niroboroboiny antsoina hoe asa. Zany hoe nirefesina tamin'ny alalan'ny asa ny maha olona. Talohany tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge tsy zay loatra.
fa nanomboka tamin'ny vanim-potoana ny réforme sy ny fantsipavahana tany Eropa dia nanjary mena toerana notsoina hoe asa ny fiezahana. Inona ny akon'izany? Révolution industrielle. Inona ny akon'izany? Nipotra ireo savant isan-karazany. Inona ny akon'izany? Nipotra ny fandrosoana isan-karazany nanomboka ny tonjato valo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo tany Eropa. Ny antony dia zao fanomeza toerana notsoina hoe asa, sarobidy ny asa. Ary ny asa dia tsy hoe toy ny atao ho an'ny olona fa tena toy ny atao an'Andriamanitra. Ary io mahatonga ny Martin Luther nanazavany hoe ny asa de beruf fa hoy ny teny allemand, zany hoe ny asa de vocation, ny asa de antson'Andriamanitra, ny asa de avamin'Andriamanitra, ny asa de fandaharan'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra ny nanome ny asa, noho zany dia fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ny asa. Zay no akony io Kolosiana io eo amin'ny tontolom-piainantsika andavanandro. Noho zany dia zao tokony hisaotra an'Andriamanitra tsika zany amin'io asantsika io. De toy ny ataontsika ho an'ny tompo io. Mety mafy le izy indraindray, mety ho sarotra le izy indraindray, mety ho mahakivy le izy indraindray, fa eritrereto toy ny an'ny tompo ho Paoly eto. De ny tompo no amaly anao, ny tompo no hitantana anao ary hampahavookatra ny asanao. Ivavaka sika. Tompo am'izao anao zay noho ny amin'ny toe-tsaina tianao ho toe-tsainay. Tia asa, manaja asa, manao ny asa ampitiavana, ampifaliana, amin'ny zoto, ao anatin'ny faharentana, eny manao zavatra tsara mihitsy ary. De tahito ity tontolo andronay ity tompo, tontolo andro hanatanterahanay zany teninao zany hoe na inona ataonareo de ataovy amin'ny fotahaka ny ho anao Andriamanitra fa tsy ho an'ny olombelona. Ny olombelona mantsy indraindray tsy mahay mankasitraka, ny olombelona malaky mitsara, ny olombelona tsy mahay mamaly fity, fa ianao Andriamanitra kosa mahita ny fiezahanay de tahio tompo ny asanay. Ary ataovy fifaliana ho anay ny miasa, ataovy mitoetra amin'ny fahatokinanao zay ome fanambinana zay amin'ny asa. De mametraka sahady ny asanay amin'ny herinandro ity sy ny tontolo andronay io eo ambany famindramponao. Aoka anapaka ao am-ponay Jesoa ny fitiavanao. Amin'ny anarana Jesosy Kristy Mpamonjy. Amen.